Olo amizay vaovao ny toekarena zay dia nandray ny Italie ny AFD na ny Alliance Française de Développement ny ministre ny voatra sy ny fanjifana Shabani Nouroudine ny maraina teo. Ny fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny mpandraharaha malagasy ahafahana manatsara ny kalitaon'ny entana sy ny anondranana any ivelony ny tena ny ompanany resaka. Jimmy Daniel sy Mamira Soanevo atrany. Fananganana ny fikambanana entina nampiana sy ampiroboroboana ny fandranana vokatra ataon'ireo mpandraharaha madinika any ivelany na ny création d'une agence de la promotion des exportations. Io no votoatin-dresaka ny fanaovan'ny ministra ny varotra sy ny fanjifana Nouroudine Shabani sy ny talen'ny AFD na ny Agence Française de Développement nandritra ny fionan'izy ireo ny maraina teo tety sy Ambohida. Fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ny tanjona ka mitentina 4 tapitrisa euro no teti-bola natanterahana izany fikambanana izany. Mazava-dehibe io fatatsika angamba fa anisany tena hoe manampy betsaka io ho an'ireo mpandraharahantsika amin'ny resaka exportation na eo amin'ny lafiny kalitao ny qualité-ny produitsika zany indrindra ihany koa jerena mba tena hoe ho matianina koa le mpandraharahana ny PME. Fatatsika moa araka ny voaresaka teo misy ny TBM, misy ny Cap Export izay efa miara-miasa amin'ny AFD ihany koa fa ny zavatra tsara ho apetraka zany dia ho atsaraina ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha reo mba azotsika mba ho lasa matianina zareo amin'izay zavatra zay ary isorana azy moa zany satria misy moa zany kitapom-bola tsy maintsy-maintina eo amin'ny 4 millions d'euros eo zao projet hoentina zany ametrahana an'izay zavatra zay ao koa zany fanampiana an'ireo mpandraharaha indrindra amin'ny lafiny bio satria zay anisany mampalaza antsika zay zavatra zay dia ho asiana ny renforcement des capacités. Fatatsika angamba fa anisan'ireny programme PRCC reny na programme PRCC zany izy io izay anisany nampiasain'zareo fa miditra amina fazy fahatelotsika zao izay manampy ihany koa ny sehatra tsy miankina indrindra. Nanamafy ny talen'ny AFD fa entina nomezana tantsorika ny mpandraharaha malagasy hisehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tena tanjon'ity fikambanana vaovao ity.